Niamporoy indray ireo olona lavin'ny Covid-19 teto Madagasikara ny 9 Jolay araka ny tatitra tao amin'ny anjerim-panjakana androany alarobia. Misy 7,700 noho izany ireo olona lavin'ny Covid-19 hatramin'ny nidiran'izany teto Madagasikara ny volana Martsa 2020. Raika amby roapolo kosa indray ireo tranga vaovao marina ny 9 Jolay hatrany tamin'ireo fitelinina 7,500 izay natao 5 teto Lamanga, iray tany Atsinanana, roa tany Matsatra Ambony ary iray tany Anosy sy Atsimo Atsinanana. Amin'ireo marary manaraka fitsaboana ankehitriny dia miisa 970 ireo marary mafy araka ny tatratrany, misy 10 kosa ireo voalaza fa sitrana omaly talata. Anao fa raha midinika sy fikaonan-doha mikasika ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny PSE, ny ministera telo misehatra amin'ny fampianarana sy ny ministera fanabeazam-pirenena, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantsa ary ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana aerakasa manomboka rahampitso aritra 3 andro. Izany fikaonan-doha izany ary manomboka rahampitso alakamisy, manasa ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fanabeazana na miankina na tsy miankina izay hiara ikaoan-doha amin'ny loha hevitra vitsivitsy ao anatin'ny PSE. Horisana mandritra an'izany ny fitsinjaram-pahefana sy ny lalàna mamaritra ny sorodalana, mifehy ny rafim-pampianarana izay miresaka ny teny enti-mampianatra, ny fanabeazana sy ny fitsinjarana ny fotoam-pianarana. Tsy mampianatsoy ny fanaovana fitiliana Covid-19 amin'ny alalan'ny PCR afa-tsy any village voara amin'izao fotoana izao. Nakatona efa herinandro fijoitsa ny fanaovana fitiliana maimaimpona ho an'ny hôpitaly Joseph Faravoangy Andrianavala Lampifloa. Araraka ny fampitam-baovan'ny ministera dia ny fitoeram-pitsaboana eny amin'ny village voara no atokana hanaovan'ny be sy ny maro ny fitiliana PCR maimaimpona. Ho an'ireo mila manao fitiliana satria ho any ampitan-dranomasina dia azony atao ny manao fitiliana eny amin'ny laboratoire LA2M saingy anaovam-bola mitentina ray hetsy ariary ny fitiliana. Ao anatin'ny 420 ora no mivoaka ny valiny ary afaka mandray hatramin'ny faran'ny herinandro ny laboratoire. Afaka manao fitiliana ihany koa ny eny amin'ny Institut Pasteur saingy andoavam-bola ihany koa.